Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity talata fa 30 ny volana Jolay ity. Ny rampisodin'ny famarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe mitombo amin'ny epignozisy ao aminy. Ny ten'Andriamanitra fanokafana dia nalaina tao amin'ny Kolosiana 1:9-10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany izahay koa hatramin'ny andro nandrenesanay dia tsy mitsahatra mivavaka ho anareo sy maniry ny ho feno fahalalana ny sitrapony amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra araka ny fanahy mba handehananareo mendrika ny tompo anaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra. Toy izao ny famelabelarana izay noentin-delan'Andriamanitra. Izay vao nivoakentsika teo dia hivavaky ny fanahy ho an'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny apôstôly Paoly. Tian'Andriamanitra havokatra amin'ny asa tsara rehetra ianao sady hitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Averiko ihany, tian'Andriamanitra havokatra amin'ny asa tsara rehetra ianao sady hitombo amin'ny fahalalana an'Andriamanitra. Tena zava-dehibe tokoa izany. Ny tena nanitikitika ny safidianan'i Paoly ny teny hoe epignozisy eto dia fahalalana. Fahalalana no ny safidianan'i Paoly ny andikanany teny hoe epignozisy. Tsy nampiasaina matetika io teny io tamin'ny resaka andavanandro tamin'ny andron'ny Baiboly. Mahaliana fa nampiasa izany koa Petera tao amin'ny boky faharoa nosoratany. Angamba mety voasariky ny afatry Paoly izy. Ny epignozisy dia manondro fahalalana marina sy mazava. Ny herin'ny epignozisy dia miankina amin'ny fahaizany mifandray amin'izay fantatra. Fahalalana miaraka amin'ny fifanakekezana. I Paoly dia napiditra io karazana fahalalana io izay tsy fantatry ny jiosy tamin'ny ankapobeny. Ny fantoka tamin'ny fitadidiana ny lalàna izy ireo, mamaky, manentana ary mamerina izany. Fa Andriamanitra naniry mihoatra noho izany. Tsy tiany hanana fahalalana momba azy fotsiny izy ireo, fa ny epignozisy momba azy mihitsy. Tsy mahagaga raha hoy izy ao amin'ny Isaia 7:17. Ity fireneny ity manantona amin'ny vavany ary manaja amin'ny molony fa ny fony kosa manalavitra. Ny Tompo Jesosy dia namerina izany teny izany ao amin'ny Matio 5:15 manao hoe ity fireneny ity manaja amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Ho an'ireo tao amin'ny testamenta taloha dia tsy nisy fifandraisana tena izy na dia afaka nytanisa ny atsipiriany rehetra na ny lafiny rehetra tamin'ny lalàna azy izy ireo. Noho izany dia nampidirin'ny Paoly io karazana fahalalana ambony io. Fahalalana izay ahitana fiombonana amin'izay fantatra. Epignozisy dia mihoatra noho ny fandiniana fotsiny. Misy fifandraisana lalina ara-panahy ao. Noho izany, rehefa manoka tena amin'ny soratra masina ianao dia tsy fianarana mahazatra fotsiny. Tsy fianarana mahazatra fotsiny rehefa manoka tena amin'ny soratra masina ianao, fa fanamafisana ny fifandraisanao sy ny faneraseranao amin'ny Tompo sy ireo fahamarinan'Andriamanitra. Averiko ihany, ny epignozisy dia mihoatra noho ny fandiniana fotsiny. Misy fifandraisana lalina ara-panahy ao. Noho izany, rehefa manoka tena amin'ny soratra masina ianao dia tsy fianarana mahazatra fotsiny, fa fanamafisana ny fifandraisanao sy ny fifaneraseranao amin'ny Tompo sy ireo fahamarinan'Andriamanitra. Alleluia.